Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Isika vehivavy matetika dia mieritreritra fa arakaraka ny abetsaka sy ny atsara ny haingo isan-karazany izay ataonao amin'ny vatanao no milaza fa olona tsara ianao, ary dia mifaninana mihitsy mandany vola maka-rena ahafahana manao izany. Kanefa tsarovy fa tsy ireny akory no milaza fa olona tsara ianao. Tsy hoe ratsy ny mikarakara vatana, satria fahotana ihany koa ny tsy fikarakarana ny vatanao, fa ny tena hatsarana marina dia miankina amin'ny fomba fanomezanao lanja sy ny fomba fitondranao ny tenanao ary ny zava-miafina marina ao am-ponao, na hoe ratsy izany na tsara. Tsarovy ary fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa fitaka ny fahatsaram-bika ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra an' Jehovah ihany no hoderaina. Ohabolana 1:30 andininy 30. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ankafaliana trano no iantranona atao tokantranonao ka anolorana anao ny araba omba mipira rintsoa. Ny namanao lantoromesa joely no mitafa aminao namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anioty isika dia resaka dingana iray indray izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny ahatratra ny atao hoe fivelarana ara-piaramonina. Raha tena te hotody tokoa ny olona anankiray, ianao zany dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy eritreretina. Ka raha tianao tokoa no tody amin'ny zavatra izay atao, na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao, dia ilaina ny fananana toky fa hotody. Nefa raha te hotody ianao dia mila manana faharetana, ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana izany dia ilaina ny fanananao fikirizana fa ialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana, satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretony zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tateraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindrindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray, dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy ilay izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray dia tsy maintsy atao izay havita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny ahatratraranao ny tanjona sy ny havitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany, dia ataovy tanjona fohifohy aloha no apetraka. Amin'izay dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy, sady amin'izay koa mora tratrarina ilay tanjona na tetikasa tiana atao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe no anataterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa dia izao,
izay zavatra mafy atao indrindra izay no atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay no fotoana mampifotsara anao, izany hoe mifotsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao, ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoana izay dia ho lasa zary fiainanao ilay izy, ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahany atotoanao mampiditra rivotra, ka atonga izany atotoa izany ho vonindray ahatakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra 5 mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha, izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra, fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka satria nisy sofianatra, sady zao vitan'ny hafa ve dia tsy vitanao, dia izay zany ataovy ao-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsy laitra ny soto eo amin'ny fiainana, dia ny fikirizana sy ny fahasotoana no ahafahana mahavita zavatra anankiray, fa fahavalo tsy ahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamoana. Fa efatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrak'andrana ianao, fa mivonona ny tody na dia lavitra sarotra aza ny lalana ale. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy ankitsapatsapa kory io zavatra ataonao io, fa tena fahavononana ny anao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia izao, tsarovy fa misokatra hatrany ny saina rehefa tsy kivy ianao, satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona, ka alaviro zany fa iainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Inona ary fa ho tanora ahay andresy ny sarotra ianao, ho tanora ahay andresy ny akiviana, ka anana toky fa hotody na dia sarotra sy mafy ary lavitra aza ny lalana, ka amin'izay fotoana izay dia hivoatra sy hivelatra ara-piarahamonina ianao, dia ho tanora ilainy manodidina, satria sady mivoatra no mampivelatra ny tena no mitondra fivoarana ihany koa eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity androany ity, ka dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Fifaliana trany no anolorana ny fiarabana ho anao
amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao, ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mahazatra antsika manasana aho mba hiombona ao anatin'ny vavaka fohy izay ho tononona manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah rainay tsara sy masina indrindra any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra. Amin'ny alalan'ny zanakao no anatonanay anao ndray ankehitriny. Ny fanahinao no ampanakery ny teny rehetra ho lazaina, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina 9:12 manao hoe: izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra, toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe: ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sy ny sisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo amin'ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isanandro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahiana ara-nofo izany na ny ara-panahy koa, dia tiany ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiany koa amin'ny alalany zany ny anananao firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'ny Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahy nona ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe: indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isanandro izany. Tahaka ny anavaozanao isanandro ihany koa ny fivavahana manao hoe: omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky nosoratany, Jakoba 4:14 sy ny 15, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao raha sitrapony ny Tompo, ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny Tompo, fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompovavy ny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe: manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. Izany no atao voalohany-draharaha indrindra. Aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo, ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko, ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy arak'izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na hajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokin'ny Hebreo 4:17
dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mametra andro anankiray indray izy. Milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araky ny voalaza hoe anio, raha iainy ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Tsy milaza kory ny Baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny ho avy, fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy ho avy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny ho avy dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany, dia ny anio sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio, raha iainy ny feony ianao, dia aza manamafy ny fonao. Dia te ilaza izy manao hoe ankehitriny, amin'izao fotoana izao indrindra, no tiany hanao safidy ny hiaino na koa tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozonao anio, dia ilay ankehitriny avaozona isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio, dia satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeny ho anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao, vonina ny anome izay rehetra ilainao. Izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay rehetra azo ny atao ho anao, izany rehetra izany no atolo ny ho anao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio, dia satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany, ny anarinao sy anesoranao, tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toerany ny fitarainana noho izany, izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombona amin'ny mpanao salamo ka hira hoe misaoran Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:1-5. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozina isan'andro, fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahiny ianao anio. Amen. Ni masoandro mibalika sy ny rano mitatao, zao rehetra izao zay hita, dia avy aminao riray, tsy mba fantatro ny ampitso, fa ny anio nomenao ahy, nefa tsy manay aho, satria anilako ianao. Ny omenao ahy ampiso, dia ankizy
tirandretra. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny diomady iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore, teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Mba ampahombo ny famokarana izay ataontsika tantsaha, ampivelatra ny fari-piainantsika dia ilaina ny fanarahana ireo teknika mpambolena anao tsaraina. Anisan'izany ny ady atao amin'ny bibikely sy ny aretina izay mpamelan'ny voly, izay tena fositra ny fambolena tokoa. Ka mbola fifaliana ho antsika indray ary niaraka amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honore, teknisian'ny fambolena efa nisotro ronono moa izy, sady mpamboly ihany koa. Ka ampahafantarina antsika mpiaino eto ireo fanafody sy fiarovana ny voly iadina amin'ny aretina izay mpamely ny volontsika. Inona avy ary Ramatora ny Irina ireo karazana aretina tena mpamely ny voly? Misy zany ny karazana aretina hita matetika, ny kimavo na mavoravina, zay zany ny afaka etsonana azy. Dia misy koa zany atao hoe bokaboka, mandazo maintso, lofaka na fahalovana. Dia misy ny atao hoe lagaly, dia mandavenona, dia misy ny atao hoe raozety, ohatran'ny karazana raozy kely zay izy zany. Dia misy ny atao hoe maty fotsy. Ireo aretina ireo zany no hita matetika eny an-tanimboly eny. Mpanisainao teo hoe ireo le aretina tena mpamely ny voly, nahoana zany izy mifahita matetika eny an-tanimboly? Misy antony manokana ve izay mety ataon'ny mpamboly zany mahatonga azy iverimberina ohatr'izay? Ny aretina zany indraindray vokatry ny ilay rivotra maloto izay avy ety ivelany, misy koa avy amin'ny fomba nambolentsika azy. Karazany maro be zany ny fomba hipotran'ny aretina matetika. Indraindray aretina mifindra. Ohatra misy aretina zao ny voly anankiray, ny volenao teo akaiky ny voly anankiray. Ka rehefa tsy vitanao ny karakara n'iny tamin'ny alalan'ny fanafody, dia tsy maintsy hifindra ny voly hafa salama indray iny rehefa avy eo. Ka izay tsy fitandremantsika izay koa zany matetika dia mahatonga ny aretina misy moa vokatry ny tsy fahaizantsika manaraka n'ilay fitoam-pambolena sy ny fifandimbiasam-boly ihany koa sy ny fampivadiana voly zany. Satria misy zany voly mataty an'ilay aretina, misy tsy mataty fa tonga dia marary. Ahoana indray ary tompoko mikasika an'ilay aretina izay mpanimba ny voly na fanafodiny? Mikasika ny aretina indray zany dia reto avy zany ny fanafody azontsika ampiasaina. Ny aretina toy ny mandavenona, ny lofaka, ny mavoravina na kimavo sisitsika, dia maka savony gasy sy milaly indray tsika. Dia savony gasy vongany iray, dia ny milaly roa sotro hatrany zany no ataontsika, roa sotro lehibe. Milaly zany dia ho antsika izay mampiasa kitay any ambanivohitra, dia ilay zavatra maintimainty miantona eny amin'ny rindrina eny izy na eny amin'ny tafitrano eny no atao hoe milaly. Dia reny no alaitsika dia afatra roa sotro lehibe. Dia iny no totoina miaraka amin'ny savony gasy maina tsara, kikisana zany ilay savony gasy, dia totoina dia afangaro miaraka, dia alona mandritra ny 2 alina hatrany zany. Dia tatavanina rehefa maraina zany ny andro, dia iny indray no afangarontsika amin'ny rano 10 litatra hatrany ihany. Dia iny no fafy amin'ny voly. Arak'ireo aretina izay nitany sainao teo, ny mandavenona, ny lofaka, ny mavoravina,
manahoana zany ny fisehony eo amin'ny voly. Le mandavenina zany a ohatrany hoe somary misy lavenina zany eny amin'ny lay ravin'lay voly ary matetika moa izy io mitranga eny amin'ny tongolo a sy ny tongolo gasy de ny poireau sy ny tongolo maitso kely de ny lo fakandray a hita hoe misy lo zany ny fakan'lay volonao de ny mavoravina moa de arak'izay mamavoravina azy zay any de mavomavo lay ravina zany. De raha ohatra zany sendra tratran'izay zany ny volontsika de azontsika atao zany a no mampiasa ny savony gasy sy le molaly reny. Savony gasy vongany iray a de totona de afangaro amin'ny le molaly de aveo alona amin'ny rano 10 litatra mandritra ny indray alina de ny apitson'iny izy de efa azo ampiasaina. Fa izy ity koa ve tompoko azo alona mandritra ny 5-10 andro ohatran'ny le fanafody teo aloha. Tsara foana ny fanafody zany alona mandritra ny 5-10 andro a raha tianao andaitra tsara izany raha le fanafody mihitsy izy amin'ny fotoana io e. Fa raha iarovana izy zany a dia azonao alefa na ny 2 andro sy ny 2 alina de efa mety. De alona isaky ny 2 andro raha le alona 5-10 andro arona. De inona indray zany ny fanafody manaraka? Ity zany ny tena fiarovana izay tokony atao a mialohan'ny trangan'ny aretina na ny bibikely a eny an-tanimboly. Mialohan'ny ambolenao mihitsy lay aloha zany a de efa afaka manomana ianao a ranona tainombo vavy a milona ao anatin'ny 5-10 andro. Vao andeha amboly mihitsy ianao zany de efa tsara ianao manao an'ity fiarovana ity. Zany hoe io zany ny vaksinin'ny voly na ho amin'ny biby a na ho an'ny aretina. Ranona tainombo vavy izay ny mahatsara ny iompiana omby vavy be ronono ireny zany satria ny tain'ireny omby vavy ireny zany a dia misy fiarovana tsara ho an'ny volontsika mihitsy a ary tokony tsy ho azon'ny biby na ny aretina zany ny volontsika raha maharaka tsara ny famafazana ny isaky ny 10 andro ny mpamboly. Tainombo maina voatoto a zany hoe maka tainombo maina voatoto ianao zany tainombo vavy io a 9 kapoaka no lainao de totona atao malemy tsara de sovanina amin'ny sivana zany izy a de zay tena podra tsara iny zany no ampiasaitsika de alona ao anatin'ny rano 10 litatra de arona isaky ny 2 andro. Zay zavatra zay zany a asitsika taretra raviny 5 lehibe a de totona afangaro amin'ilay ranona tainomby ihany koa izy zany satria ny ranona tainomby a de ilay ranona taretra ireo zavatra miaraka ireo zany a de sady miaro amin'ny biby a no miaro amin'ny aretina. Azonao verina kely ve tompoko izay? Ny tainombo maina voatoto a izay nafangaro amin'ny rano 10 litatra arona isaky ny 2 andro a de miaro ny voly amin'ny aretina zany a toy ny mandavenina amin'ny tongolo a sy ny aretina maro samihafa ihany koa. De 10 andro aorian'ny famindrana de afafy zany ny fanafody a ary isan-kerinandro tsika de manao famafazana ny ranona tainomby io a miaraka amin'ny taretra. Rehefa avy manondraka zany tsika de mamafy an'ilay ranona tainomby miaraka amin'ny ravina taretra raha ohatra ka te hiaro azy amin'ny aretina zany. Mbola misy ihany koa ve fanafody hafa tompoko hiadina amin'le aretina izay mbola tsy voatanisantsika teo zany? De misy ihany koa zany a ny fiarovana amin'ny lagaly sy ny mandazo maitso a amin'ny voatabia sy ny ovy. De isan-kerinandro ihany koa tsika manao an'ity famafazana ity de ranona tainomby a asitsika lavenina indray io lavenina patana tsika aty ambanivohitra zany no tena manana tombontsoa amin'io lavenina io. Alaina ny lavenina de sovanina ihany de ampiarahana amin'ilay ranona tainomby de iny indray a no afafitsika eny amin'ny voatabia sy ny ovy a izay misy an'ireo mandazo maitso zany a sy ny lagaly. Zany hoe le ranona tainomby zany azo zaraina roa fomba fampiasana azy. Raha ohatra zany ka hoe misy mandavenina sy ny aretina hafa amin'ny tongolo de afangaro amin'ny taretra izy. Zay mihitsy
na taretra zany a na lavenina ny fangaronao azy kanefa ny koa izy zany a afaka mandeharery amin'izao raha ohatra ka te hiaro ny voly amin'ny karazana aretina fotsiny ianao zany hoe mbola tsisy aretina fa afaka mamafy isan-kerinandro fa io ranona tainomby io koa ane karazana zezika ka manatsara ny volonao izy zany a raha lefanao amin'izao tsy misy fangarony hoe tsy asianao taretra ny tsy asianao lavenina. Zezika mahafinaritra ihany koa izy zany a manome aina an'ilay voly a isaky ny 10 andro ianao no manao an'izay. Ohatra zany misy lagaly izy na tratrany mandazo maitso a isan-kerinandro natao mifamafazana. Fa tsy miandro isaky ny 10 andro. Tsy miandro isaky ny 10 andro fa isan-kerinandro zany natao mifamafazana raha ohatra ka misy aretina le voly. Le ranona tainomby sy lavenina ve afangaro a salan'le fikarakarana azy teo aloha sa atao ahoana? Ny lavenina zany dia afaka fafintsika maina rehefa vita ny famafazana rano tainomby. Dia kendrena ho azo tsara ny raviny raha tongolo no ataonao a. Ary raha vary indray a dia kendrena tsara ny tenda ny fototry ny saloim-bary a fa tsy ny voany tsy akory no asiana fanafody. Fa ny tena tsara zany raha ohatra ka hoe tena efa misy an'le aretina zany ny volonao a dia alao izay fafy maina rehefa avy manao an'le rano tainomby ianao. Zany hoe manondraka amin'ny rano tainomby aloha ianao zany a dia avy eo izay afafinao eny le lavenina amin'izay. Mitovy ihany zany ny fatrany hoe 10 litatra ho an'ny tany iray ara. Mitovy daholo ny fatrany satria rano 10 litatra zany eny tsy afaka anaovanao zavatra be dehibe zany. Ry taon-tsaha sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra tsara sy betsaka ny fanarahana an'ireo toromarika manara-penitra koa ampiaro avy hatrany zany. Dia misotranao indrindra raha matora azo ely sonirina hoanao ireny tondra fanazavana torohevitra mahasoa ny mpiaino antsika mba ho fanatsarana no fambolena zany a ho an'ireo tantsaha eny ambanivohitra. Dia mahazotoa ary manao famitiarana hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Mavoro zany ko tantara no soratany Zoanitra andrenesanao an'ny fanjaniaina Sam ary na Aritiana. Or zaka avy aloha e vonjeo fa misinona ramely a oe totozo ndray zao zany atahorany zany sa volavo kay vonjeo ry zaka ary meliny anarako fa za mamoriny vonjeo le tongotro ra zaka jereo fa maharary ampio a hipetraka ery ambo fandriny ery fa mioritra ny eny tongotro e wa zay ary to mivoto izany ry mely a fa ianao ve di tsy mba mijery lalana mihitsy e io le mikoropadropako ihany ange mavo an'le rahamatoty marianina rehefa tsy hiantra f zaza maharary ao re oroko kely fa ianao koa dieta tsy azaka tiana ny tongotro fa tsy mahay manotra ianao ka ay itediavako mpanotra zany zay mety ary rehefa mandeha any ianao dia mbo angalao anana sy ovany an-tanimboly atao fangaron-daoka e dia lianany ery akaikin'ny akondro alaina fefa ohatrany mila esorony reo fa anga tsy hovidindry zafy eny ampotondray akory reo raha matotia le ery ambonin'ny akondro no hovidiny fa nysainao ve makaizy ay tokoa mo dia mba jereo koa le ovo maniry eo fa ohatrany misy mandazo zany any ny fijeriko azy tao e ka tsy ho raharaha be ve raha matora tratry ny aretina ny ovy a ary so de mba ratsy tondraka kosa ary asa moko zay enieny ilazako aminao hoe jereo e maika nasalamba tamin'ny maraina dia tsy voajeriko tsara ay ary aleo aloha zany andehaingana fa sady hijery mpanotra zany mbola hijery an'izany volona zainao zany e ary ianao mipetra tsara ary meli fa so de jejojejo mandehandeha eo ndray a ka ho afaka ho aiza moy e
odiny aty e aiza raha matomelia oay ay marina tsy feo angara vauclin zany kay kay misy vahiny ry melia mandroso re tompoko mandroso e mba homeo seza ny olona ry zaka fa lesbika andray ny mahazo toerana mandroso ry cerclin manao antsika ty vy eto misaotra betsaka ria eny e ka nanahoana hoe zany tongotrao zany raha matomely andray efa azoazo rehefa de misaotra betsaka ary ngara vauclin o fa ngasitra natapika teo le tongotra fa tsy orina andray e zaka fa ngara vauclin ve nentinao ndiandray anty tongotro vakivaky be ty fenao ve tefatlany ena tena mariny fanenina teria tanyboly terio a zay sy raha zaka no nylazany izy mba manana fanomezam-pahasoavana kely manotra ny tenanay ka aza matahotra ianao raha matomely fa tsy de maninona io akory raha ny fijeriko azaoko ka zeny eo ay raha vo mahazotro de efa milamina tena manam-pahaizana mihitsy cerclin makany atsaha mahita fanafodiny ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny voly ety tanàna andray mbola dokotera ihany ko entiko ary ngara vauclin aoka rery izy mivady ka somaro hoe marary kely fotsiny ty tongotrao ty am'izao voalohany zao rehefa avy eo io mia tsara ay fa aleo ary sady manotra no miresaka mikasikan'ny fanafodiny le ovotsika raha zaka tena mety zany ringa ty menaka raha vauclin ay ny ovo sy ny menaka mety fanafodiny izy ty melia fanafodin'ireo ovotratry ny raha mandazo zany atorony clay zany le retsya ay ve kefa badenina be ny any aho mariny fomba ny-javatra ihany re zany raha zaka inonao mifamaofao ao daholo rehefa marary fa zao raha sanatsika tratra ny mandavenina na ny mandazo maitso ny lagaly reo volo tomaty na ny ovy de ranona tanyombona lona sy lavenina ny fanafodiny raha vauclin ahoana ity lavenina ao ampatanyty ve zany io ndrindra de zao ny fanamboarana azy ary fa ho atoroko mila tainombo maina voatoto sy voasivana tsara sika de mila fatra ny ve zany ry ngakilay enina ambe folo kapoka no ilaina de alona ao anatin'ny rano 10 litatra mandritra ny 5 andro ary arorona isaky ny 2 andro io ranona tainombona lona io rehefa vita zay de io no afafy eny amin'ny volotratry ny aretina ay ve dray mba ataovy moramora rery ngara vauclin kay ay de atao ahoana moa zany le lavenina ho ianao teo any lavenina ndray afafy maina eny am'le voly zany hoe aorinany fanimafazana ny ranona tainombo no amafazana ny lavenina mbo tadio tsara zany raha zaka enao zay zany ny fanafodiny sady fierovana ny voatabia sy ny ovy amin'ny lagaly sy ny mandazo izy ty no fanafody ihany ko de impiringano anaovana nyty fanafody ty amin'ny voly raha tratry ny aretina ny voly de afafy isan-kerinandro ny fanafody fa raha
ho fiarovana kosa de isaky ny 10 andro no am'mahafazana azy eo amin'ny voly indry ka hitoatran'izany ray versia tsy mila vola nefa mahazo fanafody enoa de atoroko anareo koa fa io ranona tainombona alona io de azo iarovana ny aretina mandavenina mety azo ny tongony ohatray ay tena fanafody tsara sy mahery mihitsy mbola azo atao amin'ny volo varitratry ny aretina ihany ko ny ranona tainomboko moramora reringiara voakalay Melia kamaralika mba mahaiza miafy kely aloha efa sahirana mihitsy angiangiakilay mitsitsitsy an'ity tongotrao sady miafy kely fefa vita raha matomelia azafady re tompoko ka ny fikarakarana anie zany sisa no andrasany ny tainomby tsy vidina ny lavenina ala ipotsiny ao apatana fa zao saika adiniko ty tainomby vavy ihany no ampiasaina amin'ity fanafody ty fa tsy ny tainomby lahy de raha sendra tsy mahita lavenina ihany koa de azo soloana ravita rehetra ny lavenina de ahoana indray ny fanaovana an'izany raha voakalay tsotra ny fanaovana azy ka ravina tarehetra 5 lehibe zay no ilaina totona tsara fotsiny de iny no afangaro amin'le ranona tainomby vavina alona ravina tarehetra 5 lehibe voatoto no afangaro amin'ny ranona tainomby vavy zay mihitsy mazava ringaty fa misaotra atovy avy hatrany reo fanafody natoroko reo rizy mivady sady zezika tsara amin'ny fambolena mihitsy koa aneny ranona tainomby vavy ty misaotra ringiakilay tena voavany olana anio de anio ihany zay de efa anangona tainomby vavy sy lavenina raha izany ka ety tena tsy angatakano zay mihitsy raha zaka so ihany tsika raha mato manana nyretombo vavy reto ay tsy ronono ihany ny soa avokany fa hatramin'ny tain'le omby aza mitondra fanafody mavoro lery etsy mba mariano manomboka ndray ianao marina ka marina kosa anie zany raha matoramely azy to tsy nahary mararotro fa sitrana nandre an'le izy sady hita ihany koa izy ty ka tena marina za fa misaotra indrindra ny akilay sitrana mihitsy zany tongotro zany de afaka nangona tainombo zany ko raha tsinonako tsy zany fa ohatrinona moa zany no omenanao ry eny tokoa ringa ohatrinona tsy makavola zany fa lalako ihany ty rizy mivady tsy mety ko zany ka ny fanafody hoan'ny voly efa natoronao maimaim-pona de niotra ihany ko ve de atao maimaim-pona eto aty ry zaka le poketra ao anatin'io sarinakarinaio marina zany sady ny tongotro mely aneringaty ka somary narokoroko raha saka sisy azany eo rizy mivady fa aleo aloha andeha de vola foana kosa vea mahafinaritra ny fanasoe mampamangy amin'ny ankizy de mirary soe mandray re zany ny atao hoe olona raha matoa eno rainy fa ianao kosa aloha de efa nanapoka be maninona nanalabaraka tamin'ity tongotro tsy mbola voasasa sady vakivaky maloto be saiky safoky ny enatra mihitsy ny atao fanaisany raha voakala an'le tongotro ka mba diovy raha matoa amin'ny sisa sady reny amin'ny vidika apaho anareo tsy anaovanareo akory ka
ka mba hanaovy amin'ny sisa fa le tongo bakivaky any hoa ka sady marary mamenatry miampy an'ity loto mitakovana menaka be nanaovany raha vokilay azy mba mangina razaka efa sitrana niny tongotro hoe ary de mitady raraha amiko ianao ka marina ary zany ko ma eny ary amaranantsika ny fiarahana dia fifaliana ao anay no mampafantatra anao fefa mivoaka ny boky mirakitra ireo torohevitra mikasika ny teknika mpambolena mifehy ny fomba fambolena voajanahary volume 1 sy ny boky mirakitra torohevitra mikasika ny fomba fambolena legioma volume 2 izay navoaka Andriamatora Zoelsoa Nirina Honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena efa nisotro ronono. Azonao atao tsara ary ny mahazo izany aty amin'ny AWR na ny feo fanantenana amin'ny sarany mirary R1,00. Dia misaotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Niaraka tamin'ny Fanja nanolotra ny fandaharana ho anao teto sy ny teknisianina Sam. Tompona andraikitra ny fandaharana Eliandre Mitantso. Samotahiny indray tsika any an-danitra ny isika rehetra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Toy ny fiarantsika mianatra fandraisana lesona avy amin'ny fanabiazana ny men'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa no afahana tamin'ny fanandevozana tao Egipta. Rehefa afahana amin'ny fanandevozany fahotana koa ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa nisy fahazarana tsy mety be lehibe tsy amin'ny ara-panahy ihany fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny ainana tany aloha izay tian'Andriamanitra hovaina ary atsofoka ao anaty fitsipim-piainana mihitsy mba tsy hijanona ho lasa fiainana izay niainana tamin'ny fanandevozany fahotana taloha. Dia izay ngeno andraisantsika lesona tahaka an'izao izay ny antony. Lalàna hafa ihany koa izany izay ny lohateny lesitsika amin'ity anio ity. Misy lalàna samihafa moa izany fitsipim-piainana samihafa nanazaran'Andriamanitra ny zanak'Israely mba hanendahana tanteraka ny fahazaran-dratsy rehetra ny ainana tany Egipta. Noho ny famindrapon'Andriamanitra dia anisan'ny nampianarina koa ireo mpitsara ny amin'ny fomba fitondrana ny olona amin'ny toe-javatra samihafa. Ary taridalana avy amin'Andriamanitra mihitsy ny fampianarana nomena azy ireo momba ny zon'ny tompo-pananana. Anisan'izany ny momba ny tranga maromaro ohatra hoe ny tokony atao raha manoto ny ombony namany ny ombon'ny olona iray. Zavatra mety mitranga ny fiarahamonina tsiny izany. Na koa hoe raha nisy olona nangalatra biby fiompy ka nivarotra an'izany, na raha nisy biby nihinana ahatra tany an-tsaha na tany mboaloboky ny olo-kafa, na raha nisy olona nindrana zavatra tamin'ny namany dia avy eo nangalarany izany. Mety mitranga koa ny hoe naratra na maty ny biby izay nofaina dia inona ny tokony atao? Zavatra iainana andavanandro izany. Dia nomen'Andriamanitra mihitsy ny taridalana ny amin'ny tokony atao hatramin'ny mpitsara dia nampianarina ny fomba hitaizana ny olona. Ny mpitsara tamin'izany tsy hoe mpitsara mpamoaka didim-pitsarana fotsiny fa tena fitaizana n'ilay olona mihitsy satria izay ny tanjona. Azonao vakiana izany rehetrarehetra izany eo amin'ny Exodosy 2:20, Exodosy 2:20 manomboka eo amin'ny 3:30 hatrany amin'ny 2:20, 5:50.
fa zay asai no vakitsika izao a akoatran'izay dia ny eksodosy 2:20 ka trany amin'ny eksodosy 3:7 eksodosy 2:20 hatrany amin'ny eksodosy 3:7 misy olana voaresaka ao amin'ireo lalan'ireo dia voalaza ao koa hoe inona ny atao mba handaminana an'izany. Ianao zany mamaky azy manontolo satria voafetra amin'ny fotoanantsika fa hovakitsika ny ampahany manomboka eo amin'ny 15 amin'ny eksodosy 2:20 no vakitsika ampahany any ahitantsika ny santionany amin'ireny olana ireny sy ny fomba andaminana an'izany. Raha misy olona mitaona zazavavy izay tsy voafofo ka mandry aminy dia nomea harena azy izy mba ho vadiny. Fa raha manda tokoa ny rainy ka tsy manome azy ho vadiny dia andovy vola raha lehilahy araka ny harena fanome zazavavy ampiakarina. Aza velomina ny vehivavy manana ody. Izay rehetra mandry amin'ny biby dia atao maty tokoa. Izay mamono zavatra atao fanatitra amin'ny Andriamanitra afa-tsy amin'ny Jehovah ihany dia ho voaozona, ary aza manao izay sarotra amin'ny vahiny na mampahory azy fa satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ihany ianareo. Aza mampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty ianareo. Raha mampahory azy na amin'inona na amin'inona ianao ka mitaraina amiko izy dia hiain'ny fitarainany tokoa ka hirehitra ny fahatezerako, ary hamono anareo amin'ny sabatra aho dia mba ho mpitondra tena ny vadinareo ary ho kamboty kosa ny zanakareo. Raha mampisambo bola ny oloko izay malahelo eo aminao ianao dia tsy ho toy ny mpampanana vola aminy fa tsy hampandosana bola azy ianao. Raha maka ny lambanao ho tsatoky ianao dia ampodinao amin'izany raha tsy mbola milentika ny masoandro, fa izany ihany no firakofany sady fitafiany amin'ny odiny ka inona no entiny mandry, ary raha mitaraina amiko izy dia ho enoky io fa mamindra foa. Dia toy izy fa be dehibe torohevitra nasoa mivantana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely zany mba hitaizana azy ireo ho afaka amin'ny fisainany fanandevozana ny aina nandritra ny taona maro tany Egipta. Dia jereo tsara fa rehefa manolo tena hiala amin'ny fanandevozan'ny fahotana koa ny olona dia misy teny ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe atao batisa, manao batisa azy amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka raha fanahy masina dia mampianatra azy zay rehetra nandidiko anareo. Alohan'ny batisa zany dia misy fianarana fototra tsy maintsy atao. Aorianan'ny batisa dia misy fianarana amin'ny Atsipiriany hafa ihany koa tsy maintsy ianarana. Betsaka nefa ny olona vita batisa tsy manohy fianarana intsony dia manjary tsy miaina mifanaraka amin'ny fiainana tian'Andriamanitra iainana izy amin'ny fiainany andavanandro, zavatra izay natao ianarana zany. Misahana lafiny zavatra be dehibe ny lalàn'Andriamanitra, ny fitsipika ny meny. Nisy fitsipika manokana manohitra ny fanambaniana na ny fanalambaraka ny olona. Tsy tian'Andriamanitra izay rehetra mety ho fanararotany. Dia manitsy ny fironana feno fahotana ao amin'ny fon'olombelon'Andriamanitra noho ny famindrapony, ary mifeny fironana ratsy ao anatin'ny olona. Zany raha teo ange ny tanjon'le nanomezana an'ireny fitsipika be dehibe ireny, tsy didy folo izy ireny fa fitsipika hafa mba ahafahana miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainana andavanandro ankoatr'izay fahita tao amin'ny didy folo. Torohevitra pratika mihitsy le izy, ary ny tanjona dia fanitsiana ny fironana feno fahotana ao amin'ny fony olombelona noho ny famindrapony, ary mifeny fironana ratsy ao anatin'ny olona koa Andriamanitra. Natao arovana ny fiarahamonina. Ny ratsy dia natao fongorana, ary ny fifandraisana tsara eo amin'ny olona dia ho kolokoloina. Tsy maintsy manapaka ny fihetsika sy ny atao rehetra ny fahamarinana sy ny fitiavana. Tsara nie zany, sa ahoana ny fahitantsika azy? Le fitsipika voakan'Andriamanitra zany tsy fitsipika natao hifehezana, fa tena fitsipika fanafahana an'ireo olona ireo tamin'ny fiainam-panandevozana ny ainany. Tena fitsipitiavana, fitsipika miaro azy ireo amin'ny fiainana andavanandro, ampirindra ihany koa ny fiarahamonina.
ovakitsika farany amin'ty anioty ny Exodosy 7:17 Exodosy 7:17 misy olana lehibe resahana ao anatiny. Ary entaona no amafazanao amin'ny taninao sy anangonanao ny vokatra. Fa mitaona 7 dia atsahatra ao tsy ho volena izy, mba hisy hohan'ny malahelo amin'ny firenenao. Ary izay sisan'ireo dia mba hohan'ny biby any an-tsaha kosa. Toy izany koa no ataonao amin'ny tanim-boalobokao sy amin'ny tanin'ny olivanao. Enemana no anaovanao ny raharahanao fa amin'ny andro 7 dia hitsahatra ianao, mba hialan'ny ny ombinao sy ny borikinao sasatra, ary mba hakan'ny zanaky ny ankizivavinao sy ny vahiny aina. Zava-dehibe daholo zany a, fitsinjovana amin'ny maha-olona mihitsy zany, ary mbola manana mafy ny didy efa voalaza ao amin'ny didy 4:10. Toizantsika ny vaky teny amin'ny 7:17 ary tandremo izay rehetra nolazaiko taminareo, ka aza manonona ny anaran'Andriamanitra fakory ianareo, ary aza vela ho re avy amin'ny vavanao zany. Misy antony zany amin'ny fanabeaza nareo olona. Intelo isan-keritaona no anaovanao andro firavoravonao ahy. Tandremo ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Afotoana no hinananao ny mofo tsy misy masirasira, arak'izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Biba, fa tamin'izany no ivoahanao avy tany Egipta. Ary eo ka tsy hisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ary tandremo koa ny andro firavoravona amin'ny fijinjana voaloam-bokatry ny asanao, izay nahafafinao any an-tsaha, sy ny andro firavoravona amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona, raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao. Intelo isan-keritaona no isehon'ny lehilahy rehetra aminareo eo natrehany Jehovah Tompo. Aza manatitra ny raha ny zavatra ny vonoina atao fanatitra ho ahy ianao, raha mbola misy masirasira ao aminao. Aza vela ho tramaraina ny saboran'ny zavatra vonoina amin'ny andro firavoravona ho ahy. Ny santatry ny voaloam-bokatry ny taninao dia hoentinao ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitrao. Aza mahandro ny zanakosy amin'ny ronono reniny. Torohevitra mahasoa mivantana iainana andavanandro avokoa zany. Fampopovavahana ny sabata sy ireo andro firavoravona. Ary fampatsehivana ihany koa ireo tranga manandanja teo amin'ny tantaran'ny famonjena no anton'ireny. Anisan'izany ny nivoahany zanak'Israely nanafahana azy ireo tany Egipta. Ilaina tsarovana izy ireny, fa rehefa dinoina ireny dia lasa dino ny tondran'Andriamanitra ny fiainana tamin'ny lasa izay hanome hery sy finoana hiatrehana no avy. Dia narafitra tsara ny fampivavahana, satria io ny fotoana teolojika iorenan'ny hetsika hafa rehetra teo anivony zanak'Israely. Tamin'ny famoronana no naorina ny sabata. Azotsika marina zany amin'ny Genesis 2:2-7, Genesis 2:2-7, ary mifandray amin'ny fanafana sy ny fanavotana ny Israely zany. Arak'izay voalaza amin'ny Deuteronomie 5:5-12 sy ny manaraka. Deuteronomie 5:5-12 sy ny manaraka. Ary maneho mazava ny fiankofana amin'Andriamanitra mampamorona sy mpanavotra ary tompontsika azy zany. Azonao vakiana amin'ny Marka 2:17 sy 18 manamafy an'izany. Tapitra sady ny fotoanantsika, asaina ianao hamaky tsara ireo toko sy andininy izay nomenantsika mba ahafahanao mba mandray lesona avy amin'izany. Marihana ihany fa tsy didy folo akory izy ireo, fa fitsipim-piainana napetrak'Andriamanitra mihitsy, fifampitondrano eo amin'ny fiainana andavanandro mba hampirindra n'izany ary hatonga an'izany hitaratra tsara ny toetra n'Andriamanitra fanipaka amin'ny fanimpotsampy ny iainana tany Egipta. Mandra-peo ny indray ary tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR